eo amin'izay resaka Z2S izay hatrany dia ny volana febroary lasa teo raha tsy ahivina dia nisy ny fivoriana iraisam-pirenena mikasika ny fampiasam-bola strategique ho an'ny tapany avaratry ny nosy iny izay kasaina andrenana farim-piarina manokana na Z2S ary efa nisy ny mpampiasa vola naneho ny fahavononany tamin'izany. Fanampanazavana ny olona zay maniry te hiasa eto Madagasikara moa zany de misy foana zay zany aloha tsara fantaritsika zany na de misy azy tsy fetena eo amin'ny tontolon'ny fandrarahana eto amintsika de tsara fantaritsika fa misy olona mahafantatra fa manana ny potentiel zay ilaina ampirobobona ny Z2S etya Madagasikara satria araka le teneniko teo tsy resaka famokarana fotsiny le izy fa eo ihany koa ny resaka fitrandrahana ny infrastructure na fotodrafitrasa ny aéroport ny port zay zany ny mazava-dehibe ka manana emplacement stratégique zany Madagasikara zany entre ny Afrique, ny continent africain sy ny continent asiatique ka noho zany dia misy tokoa ny mpandrarà izay tonga moa tamin'izay fotoana zay zay lina ny hiditra lalandalina kokoa amin'ny fiara-miasa amin'ny fitondram-panjakana malagasy sy amin'ny sehatra tsy miankina malagasy fa dia ho hitatsika eo moa zany toy ny mikasika an'izany.